Fifaliana ho andray ny manolotra ny arahaba ho anao amin'ity fotoana manokana ahafahantsika mandray ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ity, izay tafiditra ao anatin'ilay lohahevitra manao hoe izaho ho avy mba hanananao fiainana. Kristy io voalaza io. Ka mialoha ny idirantsika amin'izay fampaherezana izay dia hiaraka hivavaka isika. Ray masina sy tsara foindrina izay ny an-danitra, ankehitriny dia manana fotoana ahafahana miaino ny teninao indray izahay, ary ahafahana manakaiky kokoa anao amin'ny alalan'ny fandinihana ny teninao. Indro mitoetra eo an-tongotrao izay Andriamanitra, koa omeo anay ny fahalalana avy amin'ny teninao mba ahazahoanay fiainana mandrakizay izany. Ngatana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ao amin'ny Apokalipsy toko faha 7 andininy faha 13 sy ny andininy faha 14 indray no misy ny sambatra faharoa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Io indray no jerevantsika amin'ity anio ity, sambatra faharoa ahafahantsika mahazo ilay fiainana atolotry Jesosy ho antsika. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Apokalipsy toko faha 7 andininy faha 13 sy faha 14. Ary narefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe: soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy, fa ny asany manaraka azy. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satroboninahitra volamena, sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Io tenin'Andriamanitra io indray no sambatra ilazan'i Kristy ny tokony fahasambarana ho anao, manandrify anao ahafahany manolotra fiainana ho anao. Ary toy ny andinin-tsoratra masina izay novakitsika tamin'ny fotoana teo aloha, dia manolotra teny fikasana ihany koa Jesosy ny amin'ny fiaviany hanolotra izany fiainana ho anao izany. Eo amin'ilay andininy faha 14 izy no miteny hoe: ary indro nahita rahona fotsy ary nisy tahaka ny zanak'olona mipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satroboninahitra volamena, sady nitana fijinjana maranitra eny an-tanany. Maneho ny fiavian'i Kristy fandroana izy io, izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany, toy ny vokatra mendrika efa sahaza hojinjaina ny fahitana antsika vahoaka eto an-tany amin'ity fahitana eto amin'ity andininy faha 14 ity. Ka ho avy izy, ho avy eny amin'ny rahona izy hijinja sy hanangona ny olom-boafidiny. Ary manome teny fikasana izy manao hoe: sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Lehibe izany teny fikasana izany, satria na ny apôstôly Paoly dia efa nifikitra ny amin'io teny fikasana io rehefa mamaky ny bokin'ny Timoty faharoa isika. Ao amin'ny Timoty faharoa toko faha 4 andininy faha 9 ka hatramin'ny andininy faha 9 dia mahafantatra ny amin'izany teny fikasana ny amin'ny fiavian'i Kristy izany io apôstôly Paoly io. Ndeha hovakitsika izany Timoty faharoa toko faha 4 andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 9 izany. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy: fa izaho dia efa hatolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Izany tenen'ny apôstôly Paoly. Efa niady tsara aho ary nahatanteraka ny fihazakazahako nitahiry ny finoana, hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany. Eo ny anaty tanteran'ny apôstôly Paoly hoe hisy fisehoany Jesosy Kristy, tsy ho ahy ihany izy fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Rehefa hiseho eny amin'ny rahona lanitra Jesosy, araka ilay Apokalipsy toko faha 14 andininy faha 14 manao hoe: nahita rahona fotsy
ho avy eny amin'ny raoanlanitra zany Jesosy, de ho tanteraka ny teny fikasana manao hoe sambatra izay maty de izay maty ao amin'ny tompo. Fantatry ny apôstôly Paoly tsara io ary nofikiriny zany teny fikasana izany, ka milohan'ny hafatesany de nanome izany izy hoe ho asy izany teny fikasana izany, ho anao ihany koa izany teny fikasana izany satria izaho ho avy hozy Kristy mba hanananao fiainana de hanananao be da be. Ny apôstôly Petera ihany koa de mahafantatra ny amin'izany toe-javatra izany, ka milohany hafatesany de mba nilaza ihany koa izy, naneho ny heviny ihany koa izy. Io apôstôly Petera io de fantatsika fa mpanaradian'i Jesosy Kristy izy ary nanaradian'i Jesosy hatramin'ny fahafatesany izany apôstôly Petera izany. Izao no voalaza ny aminy rehefa nanoratra ny amin'ny tenany izy ao amin'ny Petera 2:1 ny 15. Petera 2:1 zao ny tenenin'ny apôstôly Petera: ary dia hataoko izay zakako mba hisy ahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Ho ataoko izay zakako ozy izy mba hisy ahatsiarovanareo izany mandrakariva rehefa maty aho. Misy fotoana tokoa rehefa maty ny olona anankiray de ampatsiahivon'ny olona eo ny amin'ny fiainana ny lalovany zany olona izany. Ka ho an'i Petera, mialohan'ny heviany zany fotoana izany de ho ataoko izay zakako ozy izy mba hisy ho atsiarovanareo rehefa mbia avy izany fotoana izany. Raha sanatria tokoa ho faty ianao de inona re no lazain'ny olona ny aminao hoe? Inona no tanisain'ny olona ny aminao? Raha sanatria ho avy ny fahafatesana izay tsy maintsy andalovako sy andalovanao, inona no lazain'ny olona ny amiko? Fa ho an'ny apôstôly Petera de niteneny mazava tsara mihitsy hoe ho ataoko izay zakako ozy izy ho ataoko izay rehetra azoko tanterahana mba hisy ahatsiarovanareo rehefa mbia ho avy izany fotoana hahafatesana izany. Ka ho an'ny apôstôly Petera de nanao ny tsara indrindra izy teo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Nanao ny tsara indrindra izy teo amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy, ary rehefa maty tokoa izy de maty tao amin'ny tompo, araka ilay voalazan'ny Apokalipsy 4:20 nivakitsika teo hoe sambatra izay maty de izay maty ao amin'ny tompo. Maty tao amin'ny tompo zany apôstôly Petera izany, nofatsihana nitsongoloka izy araka ny voalazan'ny tantara. Nataony tokoa izay zakany. Mahafinaritra izany fanandraman'ny apôstôly Petera izany, mahafinaritra ny fanandraman'ny apôstôly Paoly. Ary ilay manome ny teny fikasana de efa fantatsika fa laha matoa amin'ny maty izy. Zay ny ilazan'i Jesosy Kristy ny tenany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Nahoana izy no miteny izany? Satria ny Romanina 9:4 de miresaka fa raha laha matoa amin'ny maty io Jesosy Kristy io de misy zavatra notanterahany ary hainy manatanteraka izany aminao, mba hatanteraka ilay hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo de hainy ny manatanteraka izany araka ity Romanina 9:4 ity. Zao mantsy ny voalaza: koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Kristy laha matoa amin'ny maty de tahaka ny nandehanan'i Kristy no lalana izorantsika ihany koa. Tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty mba ho voninahitr'Andriamanitra ray, de tahaka izany ihany koa no hananganana antsika amin'ny maty andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Kristy zany de mahay mahatanteraka izay nitanterahany tamin'ny tenany aminao izany, mba hanananao fiainana de hanananao fiainana be da be. Izaho ho avy ozy izy mba hanananao fiainana sy hanananao fiainana be da be. Izaho ho avy tokoa izy araka ny teny fikasany eo amin'ilay 5:12 amin'ilay Apokalipsy 4:12 manao hoe ho avy eny amin'ny rahona izy ary hitondra fijinjana izy
fa amin'izay fotoana izay de hamaly ny olona rehetra araka ny asany izy, ka ianao raha ao amin'ny tompo ianao de hainy manangana anao amin'izany toerana misy anao zany raha sanatiavina ka maty ianao amin'ny fotoana fiaviany. Fantatry ny apôstôly Paoly marimarina izany toe-javatra izany arak'ilay hitantsika tao amin'ny Timoty, fa tsy indray mandeha ny apôstôly Paoly no miresaka ny amin'izany fa miresaka ny amin'izany ihany koa izy ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina. Ny bokin'ny Tesalonianina toko 2 andininy 4 de miresaka ny amin'izany ny apôstôly Paoly. Zao ny ilazany ny izany fanantenana lehibe mahakasika ny amin'ny ho fiavian Jesosy Kristy sy ny amin'izay ho anjaran'ireo izay maty ao amin'ny tompo arak'ilay sambatra faharoa hitantsika tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7:7 teo. Zao voalazany zany bokin'ny Tesalonianina izany manao hoe: fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy amin'izay nodimandry, mba tsy halahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, de toy izany koa raha efa maty Jesosy ka efa nitsangana indray, de toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Io ilay teny fikasana ao amin'ny Apokalipsy manao hoe sambatra ny maty de izay maty ao amin'ny tompo. Fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny tompo. Averimberin'ny mandrakariva fa tenin'ny tompo io resahana io. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo de tsy aloha lalana, tsy aloha izay efa nodimandry tsy akory izy. Fa ny tenan'ny tompo no hitina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra. Io ilay fiavian Jesosy Kristy fandroany voalazan'ny Apokalipsy toko 4:5. Ny tenan'ny tompo izy no hitina avy any an-danitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hatsangana aloha. Io lay sambatra teneniny ao amin'ilay bokin'ny Apokalipsy toko 7:17 hoe sambatra ny maty de izay maty ao amin'ny tompo, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hatsangana aloha izy. Ary rehefa afaka izany de isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiakatra eny amin'ny rahona hitsena ny tompo ao amin'ny habakabaka, de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ny tompo zany hidina avy eny amin'ny rahona de isika kosa ho akarina. Misy fihaonana mahagaga ao. Ary io lay tenen'i Jesosy hoe izaho avy, iny tokoa izy fa avy mba hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Ny teny fikasana ho anao zany de hoe sambatra ianao, sambatra ianao. Raha velona moa ianao ka tratra velona eo amin'izay fiaviany izay de ho akarina ianao. Ary raha sanatiavina ka maty ianao ka maty ao amin'ny tompo sahalan'ny apôstôly Petera, sahalan'ny apôstôly Paoly, de ho anao ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany manao hoe sambatra ny maty de izay maty ao amin'ny tompo, satria ilay efa nandalo izany fahafatesana izany ka nitsangana tamin'ny maty de mahay manolotra izany fiainana izany ihany koa ho anao raha sanatiavina ka maty ianao izany. Ananan Jesosy zany ny fanalahidy ny fahafatesana. Miporofony tamin'ny tenany izany ary hainy tanterahana aminao izany. Izy no manana ny fanalahidy ny fahafatesana. Ary amin'ny fiaviany fanondroany de eo no hanolorany ianao izany lakile izany. Manana ny fanalahidy ny fahafatesana Jesosy Kristy. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1:15 no itenenany an'izany. Zao mantsy ny ilazany izany tenin'ny soratra masina izany rehefa miteny ny amin'ny tenan'i Jesosy. Dia ilay velona efa maty aho, zay mihitsy ny voalazany. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Eo ampelantanan'i Kristy zany io lakile ny fahafatesana io, fandresena ny fahafatesana io. Ka ho atolony anao izany, ho ampiariny eo aminao izany. Efa maty aho izy, ekeny zany, fa velona indray ary manana ny fanalahidy ny fahafatesana. Andriamanitra ilaina amin'ny teny fikasana ao amin'ny Apokalipsy toko 7:17 manao hoe sambatra ny maty de izay maty ao amin'ny tompo, satria hatramin'izao de hitsahatra amin'ny asany izy fa ny asany manaraka azy. Ary ho avy eny amin'ny rahona lanitra Jesosy de handray anao izy, satria maty ao amin'ny tompo ianao. Raha velona ianao de ho akarina ianao. Teny fikasana sarobidy ohatr'izany no omen'Andriamanitra ho asy ianao. Ka raha ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahona lanitra ane izy de hanolotra izany fiainana be da be izany
ho asy ianao raha maharitra amin'ny teny fikasana ianao ka mitandrina araka izany voasoratra ao amin'izany teny fikasana izany. Hitanao any Andriamanitra ka atanteraka ny teny fikasany ho aminao sy ny ankonanao. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra satria tamin'ity anio ity dia nampahafantarinao anay indray fa lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa. Miharihary ankehitriny fa ianao no fiainana ary tianao zaraina aminay tsirairay avy izany fiainana ao aminao izany. Ka raha sanatiavina aza handalo fahafatesana izahay satria izahay dia mpanara-dianao dia hainao no manolotra fiainana indray ho anay ary fiainana mandrakizay izany rehefa ho avy tsy ela eny amin'ny rahalanitra Jesosy Kristy. Andriamanitra, tehirizo ho anay izany teny fikasana izany ka amin'izao fahavelomanay izao dia ho ataonay izay zakanay amin'ny fanomponanao, ho ataonay izay zakanay amin'ny fanarahan-dianao ary ho ataonay izay zakanay amin'ny fanaovana ny sitraponao. Tehirizo izay Andriamanitra mba ho amin'izany fiainana mandrakizay izany eny no anjara miandry anay tsirairay avy rehefa ho avy ianao ka maly ny tsirairay avy araka ny asany. Tononay sangatanay amin'ny anaran'i Kristy ary izany mivavaka izany. Amen.